Ok daholo indray salut hijery hianatra kely resaka fanaovana visuel somary tipa ohatr'izao tanaty Photoshop jerentsika ny fanaovana an'ilay izy hoe ohatrohatry ny ahoana, téléchargentsika aloha ilay image sady manoro anareo koa hoe rehefa misy zavatra tianareo atao dia azonareo copier fotsiny ilay nombre na élément. Ino antsoina hoe élément? Élément visuel dia texte, couleur, image sy reny azo copier-na reny, izany hoe rehefa manao visuel izany nareo ka te hangala tahaka dia nisy an'ilay élément miasa no copie fa aza manao copie bêtement hoe ihany. Fa eto ataontsika copie mihitsy ilay izy fa tsy hoe hamerina an'io fa iny izy teo ataontsika à partir an'io izany ilay izy. Dia andeha ho raisiko hoe devenir monteur vidéo ohatra, izay ohatra ny soratra. Tonga dia apetrako lahy soratra. Raisiko haka fiseho vaovao mihitsy aloha dia ny ataoko format format ilaiko create ok. Ilay fond aloha ilay texte aloha no apetrako tsy maninona. Monteur vidéo, monteur vidéo. Ino ohatra ilay texte. Ok, vita ny texte. Devenir monteur vidéo. Ao, ireo ilay textako ireo. Dia vetsay dia andamindamina an'ilay fond andamina an'ilay fond anao fond ohatr'izao couleur uni aloha ataoko somary bleu maizimaizina kely an'iny. Dia ilay exemple teo raisintsika ataontsika eto mba ahafahantsika mahita azy rehefa ilaina. Io dia misy fond somary ohatran'ny misy texture kely ireny izao texture somary dust dia afaka maka isika hoe dust texture. Fomba fitadiavana an'ilay izy fotsiny koa no atoroko anareo eto. Dust noir. Dia mahita anareo ohatr'izay. Raisitsika tiany raisiko ohatra fitadiavana an'ilay élément sy ilay anona no tena ampianariko anareo ato ouvrir l'image dans un nouvel onglet izay vao copier l'image. Dia hoentintsika ato bam ataoko ngeza amin'izay iny tsara amin'iny na hodina. Ao ok, ao iny ataoko somary hafakely ny mode de fusion ataoko tratra ihany ilay bleu-ako ok, fa ahenahenako no opacité-na izany aza. Ok, dia ity somary ataoko anterafa kelikely dia reto ataontsika somary fotsifotsy dia ato izao misy an'ity glow ity misy somary glow iny fa hitantsika eo rehefa avy eo ny anaovana azy. Ataontsika tout en mage caractère tout en mage reto ataontsika tena ngeza tsara ohatra. Ok, tsy dia tiako loatra ity accent aigu ity, tsy maninona ataoko ambony eto. Rehefa eo misy zavatra mety ataoko amin'ireo tampoka. La clique monteur glow. Couleur ato ok. Izay hatreo ihany.
de iny affixe iny ihany no débloquena makato a. Ok, raisiny izy telo a, de alignement sika centre tsara. Ok, ao aloha iny ny partie voalohany iny. Ok zany resaka texte rehefa avy eo izy hatsaraintsika ihany a, am'ran'le élément no soloiko angamba an'ireto police reto rehefa avy eo fa hitantsika eo ihany aloha. Ok, de hitady sary ohatra hoe hitady sary ato anaty Pinterest ihany. Ty ohatra ny alaiko. Alaiko. Ok, asiny miditra raha tsy zany tsy mahazo. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Ok, créer compte kely eto fotsiny izy a. Ok. Alefa fotsiny ihany. Ao. Zao le mot-clé nahitako anazy teo iny a. Social media post. Social media post design. Iny nahitako an'ilay izy teo a. De hitaditady hatrin'iny ihany aloha. Marina mafy raha hitako tsony. De avitsika le sary fotsiny tadiaviko. Tsy manao koa na ohatry ty ara, raha tsy ratsy. Ya, ty izy ty. Na ty, tsy ratsy koa. Ty koa tsy ratsy. Télécharger l'image. Ok, hoentsika ato. Any. Tony le PNG, tsy PNG a, le mamitaka tony. Tsy maninona zany fa rehefa tafiditra ato tsika de sélection, sujet a. Ok, hatreo ihany ny alaiko ngambany, tsy asiako an'io mipetraka io fa andraisaiko ty rehefa avy eo. Ok. De tsy raharahako le détourage tsy mety tsara ty anatiny aty a. Tsy de rarahintsika iny aloha fa le izy en général aloha alaitsika. De ataoko juste mainty iny a, de noir et blanc. Ataoko noir et blanc iny aloha, black and white. Dans le partie ato iny, ok. De eo amizay mitady an'ilay filtre ilaiko atao ambany ato somary. Jaune zao le départako de ataoko jaune ihany. Ok. Ny azy bleu de bleu. Ny azy jaune. Tsy ambony ato mbola asiako jaune indray mandeha. Asiako jaune indray mandeha aho de ovako ny overlay. Ohatr'izay. Ok, de ty ampiko calque kely ato. Tsy mila raha an'le détourage aho a. Arahako kely ny sisiny ty a. Ataoko somary ohatr'izay a. Ohatra fotsiny eto. Zay a, contrôle alt Z a. De ataontsika mode de fusion. Ok, iny tsy maninona. De ahenako ilay luminosité. Afaka anatsaraina io an'io a. Io inona izy teo? Ok. Tsy de tsara ty. Atao kelikely fotsiny zay. Zay a, de hitady aho ohatra ka capture. Anona CapCut aho.
Capture vidéo, capture, CapCut. Logo CapCut mihitsy a. CapCut, logo, PNG. Tena like io. Copier l'image, hoentsika ato. Select subject, raha hitany. Hitany. Tsy dia miraharaha an'le anona loatra aloha tsika fa tsy dia miraharaha an'le izy hoe tena mivoaka tsara ve sa tsy fa amboarintsika kely amin'ny perspektiva an'iny. Diako kely fotsiny, alefako any ambany a. Toy ny idina mba tsy ho voakitikitika, idina mba tsy voakitikitika. Ataontsika kelikely any alavidavitra any iny. Any vita izay dia filtre flou de motion blur no ampiasaiko. Dia tokatrizao. Izay. Dia aka capture kely CapCut a. Ataoko ato fotsiny hoe CapCut tool. Image. Ok, dia aiza ny image raisitsika? Izany image raisitsika. Sarin-jezangeza satria ouvrir l'image. Ok, enregistrer, copier fotsiny. Copier dia vita fa tsy mila enregistrena. CTRL V. Maka party kely ato fotsiny tsika, ohatra hoe ity, alaitsika ity. Ino ohatra? Masque. Convertir en objet dynamique. Raisiko, ataoko ato. Voilà. Ataontsika any ambadika angamba iny a. Any ambadika. Ok, CTRL T. CTRL T any, amboarina kely ny distorsion. Somary anovako an'ilay izy. Voilà. Filtre, raha ilaitsika blur. Gaussian blur indray no ampiasaiko. Toy izay. Dia aka anaray indray a. Inona izy teo? Dia lovana mode diffusion an'ity. Mode diffusion, raha misy azo tsaratsara alaina ato. Iny tsy ratsy. Overlay. Dia dupliquer izy a. Dia iray tsy atao overlay fa tsotra dia ahenana opacité. Ok. Afaka soloiko fotsiny izao io sary io rehefa eo na hatsaraiko fotsiny détourage dia ok. Lasa ihany tsika avariko tsara hanao. Ok a. Dia aka outil iray farany a. Ka outil iray farany a. Amin'ilay outil teo ihany a. Aiza izy teo? Ndao hijery sary hafa indray tsika aloha. Hijery sary hafa indray. Tsy dia tena hoe mahita inona be. Jerena ihany aloha tony. Ouvrir l'image. Oh, kely loatra.
Aloha ty ihany tsy maninona, very copiena indray mandeha aty ambony. Ok dia ireto indray no alaiko. Ok, masque dia convert smart. Azonareo tsara ilay izy fa dia contrôle J ohatra. Attends. Indray iny alevako any ambany. Ok. Somary flou iny. Filtre, Gaussian blur. Somary ambanimbany. Dia koa ohatr'izay. Filtre, Gaussian blur. Dia ireny somary asiantsika kalika kely ihany eo amboniny mba hisy an'ilay ohatr'izay ihany izy na izany na tsy izany aza. Voilà. Ohatra. Zay fotsiny aho ohatra dia efa nahita. Ohatr'izay. Dia afaka ampipiana miankina amin'ilay sary fotsiny nampiasaina. Afaka ampipianareo eo fotsiny izy sisa hoe inona no tianareo hanampiana azy. Dia tiako ngezangeza kokoa. Rehefa vita ohatry hoe izy ka tiako somary ovaina kely ilay couleur sy ny anona, afaka mbola manisy réglazy kalika de réglazy ohatra hoe teinte saturation dia jaune mihitsy no tadiaviko. Somary vireko kely ilay couleur. Ohatra. Ty amin'ny bleu manahoana. Ok, tsy dia tsara. Fotsifotsy iry amin'izao tsy mihetsika mihitsy. Iny ohatra. Dia fotsifotsy ty somary manisy orakely ilay intensité an'ilay fotsy. Izany hoe ato amin'ny maka somary ohatr'izay. Izay ny zavatra rehefa mahita zavatra nareo ohatra hoe te hi-copier zavatra dia ohatr'izay foana ny fika. Ohatr'izay foana ny fika hoe isana fotsiny ilay isana élément dia ohatrohatr'izay. Tsy dia mila hoe inona be dia tena ketrika inona be nareo fa ny zavatra efa eo ihany no isaina dia angalangalana tahaka hoe misy firy ny isan'ilay élément ampiasaina dia izay no atao ao anatin'ilay izy. Izay, io izao ny résultat azo. Ity sary ato ity afaka solosoloiko ity fa ity amin'izay miala miaraka aminy. Miala miaraka aminy iny rehefa hoe hanolo an'iny. Izay fa dia amin'ny manaraka indray ho an'ilay nangataka hoe ohatrohatry ny ahoana ny astuce anaovana visuel mba ohatrohatr'ireny. Dia io izy io rehefa mitady nareo ato anaty Pinterest ato dia ohatr'izay. Isan'ilay izy fotsiny isaina, isan'ilay élément miasa, ilay élément grafika. Amin'izay ilay izy mivoaka. Ohatr'izao ohatra dia nisan'ilay izy fotsiny. Saka full dia texte 1, 2, 3 dia mampiasapiasa kely. Zavatra tsy sarotra be fa ohatr'izay hatrany hatrany. Amin'ny manaraka tsika manao hafandray raha mbola mily nareo.